Ankorondrano Andranomahery, Tana 3, tovolahy iray maty no tsindromy faly zava-maranitra, nodoran'ny fokon'olona ny trano ireo namandoza. Famonoan'olona variry, misy tao mazotra matanjaka ambadika, tsy angina manoloana ny herisetra misy ny albinos. Fanesorana ny zo tsy azo enjehana ny député Rajerson, mbola tsy nandalo teo anivon'ny birao maharitra hatreto. Manaritra ny fiarabanana tovo-kilasy toboka vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS, manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny raharam-pirenena avy hatrany ho sarotra ny fandidina ny aretina mahazo ny firenena raha ny zava-misy ankehitriny no mitohy hoy mon père Prosper Tovomananarivo androany. Marobe ireo vaovao miparitaka sy ny fomba fiasa tsy mitondra fitoniana ho an'ny firenena mitranga eto amintsika amin'izao fotoana hoy ny fanazavana. Ny fandinganana ny lalana tokony onjoran'ny tany amboalohany no mitarika ny olana ka tsy mahagaga raha samy mandritra sy maninjana amin'ny alalan'ny lalàna ainy rehetra hoy ny fanazavana. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindrantsariny Mathieu Princy. Misafotofoto ny raharam-pirenena eo anatrehan'ny fandroritana samihafa, samy milaza ny fahitany azy ny lalàna, samy manana ny fandikany azy ny zava-misy. Ny olana mitranga amin'izao fotoana no nitakina fanovana hatrany amboalohany, saingy ny raha andrehetra nahita ny zoran'ny firenena hatreto, ny safidy ampanan-kery ny lalam-pandrenany izay efa nipetraka tamin'ny rafitra aloha isika, hoy ihany mon père Prosper Tovomananarivo. Hatrany amboalohany no efa tsinjo ny zava-misy, saingy ny safidy ny mbola anangana rindrina amin'ny fototra efa aloha isika, hoy hatrany ny fanamafisana. Ilay teo ihany no tsy miova raha ny zava-misy, hoy izy nanamafy. Le fitondrana vao ijoro zany ao anatin'ny zavatra efa mirodana no napetraka dia mitranga daholo zany le firodanana araka ny lalàna, firodanana amin'ireo fifandrafesana na tsy fahaizan'ny rafim-panjakana manarina ny tenany intsony, ny ACC, ny mpanatanteraka amin'ny alala ministry ny fitsarana, ny anteminera-pirenena. Taloha narary ny antsika nandrehan zany hoe misy baika avy ihany dia amin'izao le baika efa mazava be hoe ministry ny fitsarana zany efa ka mibaiko ny mpanao lalàna. Zany le rafitra efa mirodana mbola miasa dia miditra conflit zany mifandona amin'izay le fahefana, mifandona le rafitra dia mifampitsabaka. Fa le teo ihany tsy niova ny dikan'izay satria eo ambonina zavatra tsy mari-pototra no miasantsika izao. Ohatra amin'ny faravan lalam-pandrenany ny zava-misy eo anivon'ny parlemanta amin'izao fotoana, hoy hatrany mon père Prosper Tovomananarivo. Rafitra fanaovana lalàna ahitana teny mera roa ao amin'ny parlementaire ny rafitra bicaméral. Tsy misy intsony anefa ireo mpikambana ao amin'ny antenemeran-doolona, afa-tsy ny filohany izay miantoka ny fampandehanan-draharaha andavanandro. Midika izany fa tsy afaka mandray anjara amin'ny fandiniana sy fandaniana lalàna ny antenemeran-doolona. Porofo izany fa mandringa ny rafitra miasa ankehitriny. Dia io zany ny anteminera-pirenena miezaka hoe andeha anaraka ny lalàna nanao an'ilay budget, ny lalàna momba ny budget ampanjakana. Ny rafitra napetrakantsika nefa dia hoe bicaméral. Le ray efa tsy teo fa filoha ny Sénat zany par intérim. Inona moa ny dikan'le filoha ray nitsingevangevana eo zany dia inona ny anjara toerany manoloana an'le budget natao teo zao satria mbola bicaméral hafahafa zany le miseho eto amintsika. Tsy tokony adinoina ho ihany père Prosper Tovomananarivo fa isan'ny fitakiana teny an-kianja ny fandravana ireo androm-panjakana. Azo antoka fa efa tsinjony maro hatrany amboalohany ny olana teraka ireo androm-panjakana ireo ka antony nitakiana izany. Tsy tokony amerina ny lesika nataony teo aloha ireo nahazo fahefana satria fitoniana sy filaminana no ilaina, indrindra fa ao anatin'izao firosona amin'ny fanomanana ny fokonam-pirenena izao. Ho sarotra ny fandidiana ho an'i Madagasikara raha izao zava-misy izao no mitohy satria ireo olana efa hita teo aloha dia miverina indray ankehitriny. Fa mbola tsy tonga eny anivony anatrehan'ireo birao maharitra eo anivony antenemeram-pirenena ny raharaha mahakasika ny fangatahana fanesorana ny zo tsy ahafahana maninjika na ny immunité parlementaire ho an'ny solombavam-bahoaka Anarivonimamo Rajerson Antoine, hoy ny questeur voalohany eo anivony antenemeram-pirenena.
tokony atsahatra ny fampiatsiana satria misy ny dingana amin'ny fehizany eo anivon'ity androm-panjakana ity. Hoy kosa ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena faritany n'Antananarivo. Ny antsipirian'izay eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Prince Atranty. Mbola tsy nisy ny fandiniana na fandraisana fanapahan-kevitra momba ny raharaha Gerson teo anivon'ny Promaharitra izay rafitra tompon'andraikitra voalohany amin'ny fandiniana ny fangatahana fanesorana ny zotsy azo enjehina mialohan'ny fandraisana fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny lalàna sy ny fitsipoka amin'ny feny anteny miram-pirenena. Hoy ny kestora voalohany eo anivon'ny anteny miram-pirenena Rina Randriamasinoro. Ny fivorian'ny Promaharitra aloha zany raha ohatra misy zay fangatahana zay dia tsy maintsy ny bureau permanent no mivory mahafantatra an'izay voalohany. Dia hatramin'ny androany aloha mbola tsy nisy fivoriana nataon'ny bureau permanent mahakasika an'izay hoe fanalana ny immunité zay. Zay fangatahana efa tonga mety eo ny voan'ny mpanina na ohatr'izany any amin'ny sekreterany any tsy fantatro. Fa raha ny fivoriana aloha mbola tsy nisy ny fanatreana ny fivoriana andraisana fanapahan-kevitra ny amin'izay. Nanamafy filazana io ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena Faritany Tomasina fa mbola tsy nandalo tao amin'ny Promaharitra ny fanesorana ny immunité parlementaire ny député Gerson Antoine. Milalao serasera ny solombavambahoaka vao fito tao arivony mamo. Hoy Fidèle Razarapiera. Fa izy efa niantso anahy, izy Gerson Antoine mihitsy niantso anahy. Nanontany hoe nisy an'izany be tao, misy tsisy an'izany tao. Dia tokony mikatina eo le resaka zany rehefa za miteny aminazy hoe tsisy satria zany ke membre bureau permanent fa tsy andainga amin'izany. Fa ny tena marina mahana amin'ny zavatra nataony any izy. Ga nisy niteny azy andana manao zavatra fatany any amin'ny fitsarana volam-pandrena any dia tsifotra le izy androany dia matao ohatranao sao dia misy retourany aminao le izy dia ianao indray mipublie aloha hoe hoalana ny immunité. Io ke communication manao comme izy dia zay foana mivoy izy eo. Fa raha anala zany zay azo alana zany ary tsisy dikany akory manala zany satria mivory ny bureau permanent dia rehefa miadevitra zay hoe tokony alana satria mifahadosonisy fadosona atao dia député dia esorina le izy. Fa zay mbola tsy nanao soniana zany, tsy maintsy manao sonia zay ary io tsy sonia hoe sonia fahatany fizika mihitsy tonga eo aminao le taratasy dia soniavinao. Dia hoe manaiky ianao ny analana an'ity midebatra aloha zay dia après zay manao signature. Fa mbola tsy nisy an'izany tao. Fa zay mihitsy le izy le problème amin'le politique any tsika manao foana dia rehefa avy eo amin'izay tsika ihany ndray mivoy an'le izy atao an'izao lasa vadika tsao le izy dia tsy tokony ny vaovao tsy tokony angambaina zany. Tokony atsahatra kosa ny fampiatsiana indrindra fa eny anivon'ny tambajotra sosialy. Hoy kosa ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena Faritany Antananarivo Fetra Ralambozafimbololona. Misy ny lalàna amin'ny feny anteny miram-pirenena manoloana ny tranga toy izao ka tokony samy hiandry ny vaovao ofisialy ny rehetra. Hoy ny fanazavana. Araka ny teniko teo mafisiky ny hoe aoka tsy fampiantsy, aoka tsy hostomina arak'ilay fomba fiteny fa ny fitsarana maefa mahalala ny tokony ataony. Dia na isika zay voakasika na izay mety voatondro vao ahihinany amin'izany aoka mba tsy anisy menaka araky ny fiteny ao anaty afo teny frantsay moa le izy hoe aoka tsy anisy menaka anaty afo vao maika mety sanatria mety hiteraka korotana izany andraso ampitoniana ny zavatra rehetra raha ohatra ka misy mazy satria matoa nandeha zany resaka izany tokoa fa mety misy zavatra any ambadimbadika any fa tsy midiky izany akory hoe meloka ianina na meloka ianina fa aleo andrasana ampitoniana zany rehetrarehetra zany. Mandritra ny fivoriana ara-potoana na fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny anteny miram-pirenena dia tsy azo atao ny manenjika na misambotra solombavambahoaka amin'ny raharaha eloka bevava na eloka madinika raha tsy efa nahazo alalana avy amin'ny Promaharitra ny anteny miram-pirenena. Hoy kosa ny filohan'ny anteny miram-pirenena Omaly raha namoaka ranty tao amin'ny tambajotra seraserany namafy ny filohan'ny anteny miram-pirenena fa voafaritry ny andiny ny fahatelo amin'ny fitopolo ao amin'ny lalam-pandrenana izany. Antoka napetraky ny lalam-pandrenana iarovana ny fahaleovantenany fahefanam-panao lalàna sy ahafany ireo solombavambahoaka manatanteraka malalaka ny adidiny amin'ny anaran'ny vahoaka izany fa tsy fiarovana hoy hatrany isy iteny irandraina solony aiko. Ny fanajana ny lalam-pandrenana arak'izany no antoko ny fitoniana sy ny demokrasia ka tsy misy olona ambony lalàna hoy hatrany ny filohan'ny anteny miram-pirenena Andrasana Antoiny. Fa mbola manodidina izay vaovao izay dia tsy manana tahotra satria nanao ny marina ny tenako. Hoy ny solombavambahoaka Gerson Antoine. Azo savaina tsara ny findainy raha te ahita ny resaka ifanaovany samy tantsaha ny fanjakana sy ny fitsarana hoy hatrany ny fanamafisana. Azo esorina ihany koa ny zotsy azo enjehina amin'ny tenany fa ny vahoaka ny fidy no tena fototra mahasolombavambahoaka fa tsy ny immunité parlementaire vetivety velively hoy hatrany ny fanazavana. Manoloana izany dia nanamafy ny ofijorony ho an'ny firenena ity solombavambahoaka ity. Rindran-tsariny Mathieu Prince Atranty. Fiampangana foronina mba ahafahana manenjika ny tena no zava-misy ankehitriny
hoy nisy olom-bavam-bahoaka raha Gerson Antoine izay nanamafy fa mbola tsy niona na nahita ny olona voalaza fa nanome vola ny tenany. Zavatra tsy azo heverina ny filazana fa amerenany eto Madagasikara olona mifonja any Maurice hoy ny fanamafisana. Milaza ny tsy hemitra amin'ny fahamarinana ijoroany moa ity olom-bofidy. Enjehana daholo zao rehetrarehetra zao hoe tsy haiko tsony hoe amerina Ravatonganga hoy Ravatonganga raha migadra any Maurice firenena mauriciana mitazona anazy ka tsy malagasy ko amerina anazy ahoana. Misy zavatra tsy hoe naray vola tany amin'izany ivo zany hono zany ivo zany ary mbola tsy hitako nandray maraina ary. Ka zay le teneniko atsika hoe fanaratsiana be dia be fandotona be dia be fa ny any teniko aminareo foanany dia rehefa nyteneniko aminareo aleoko ny maty fa zaza toy zay tsisy raha antenaina amiko eto amin'ity tany fantalovako ty ary hatramin'ny farany sikinantsika amin'ny fahamarinana sikinantsika andrariny sinintsiny dia zavatra firono zareo any firono zareo. Azo savaina ny finday ny député hoy ny fanamafisana. Resaky ny samy tany tsara teo no ao anatin'izany fa tsy misy resaka fanonganam-panjakana izay lazaina sy hampanganany tenany. Tsy olana ny fanesorana ny zotsy azo enjeny hoy hatrany ity solom-bavam-bahoaka. Azo ny fanjakana esorina ny azy raha izay no tiany hoy ny fanamafisana. Raha lany zareo any ny minitiako nareo le retsy ny minitiako alo anazy any fa misy anareo dia iady hatramin'ny farany Nilaza moa ity solom-bavam-bahoaka fa anoy ireo asa fampandrosoana ho an'ny distrika nalany azy ny tenany. Ao anatin'izany ny fanamboarana ny lalana miazo any Malalalondo izay efa nampijaly ny vahoaka nandritra ny taona maro. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa ny tapaky ny volana Jona izao no anomboka ny fanendrena ireo olona andrafitra ny voamera-panisam-pifidy ho an'ny eo anivony voamera maleo tena misana ny fifidianana. Miantso ny lehibe pokotany arak'izany ny eo anivony seny mba samy homana amin'ny fanendrena ireo olona andrafitra ho an'ny isam-pokotany. Ilaza ny seny fa misy ny fepetra amin'ny fanendrena izany rindra tsara ny Mathieu Prince atrany. Araka ny tetikandro napetraka dia anomboka ny 15 volana Jona 2024 ny fanendrena sy ny fametrahana ireo mpikambana eo anivony voamera fanisanam-pifidy na ny VMF ary ifarana ny 20 volana Jolay 2024 izany. Tompona andraikitra amin'ny fanaraha-maso sy ny fanavozana ny lisitry ny mpifidy eny fotony ny VMF ka mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanomanana sy ny fanamafisana ny mangarahara amin'ny fizotry ny fifidianana. Ny lehibe ny fokotany no manana andraikitra voalohany amin'ny fanondorana sy fanangonana ireo analana tolotra mpikambana ao amin'ny ity voamera ity hoy ny filohan'ny seny izay nanentana koa ireo antoko politika iomana amin'izany raha ny fanazavana. Noho izany dia efa entanina dian'izao ireo lehiben'ny fokotany izay tompona andraikitra voalohany amin'ny fanolorana ny olona hiara-iasa aminy mpikambana ao anatin'izany voamera mpanao fanisana mpifidy eny fotony zany na ny sely ireo. Entanina dian'izao ny lehiben'ny fokotany hijery sahady ireo olona zay tokony ho atolony ka ahavita ny asa fanisana mpifidy hiara-iasa aminy. Entanina ihany koa ny eo anivon'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena mba heritreritra sahady ihany koa zay mba hosolotena ho atao ao anatin'izany voamera mpanao fanisana mpifidy eny fotony zany fa eo anelanelany vanim-potoana io izay averiko indray fa 20 ny volana Jiona 2024 ka hatramin'ny fa 20 ny volana Jolay 2024 no fanaovana ny fanendrena andreo izay ikambana ao anatin'izany voamera mpanao fanisana mpifidy eny fotony zany. Misy fepetra apetraka ho an'ireo olona tolotra ao anatin'ny voamera fanisana mpifidy eny fotony io hoy hatrany ny fanazavana. Tsy tokony atao atsirambina ny fanarahana ireo fepetra ireo satria ain-dehibe pirenena ny fanatanterana ny fanavozana ny lisym-pifidianana raha ny fanamafisana. Voalohany aloha dia tokony olona mipetraka ary mahalala tsara ny eo anivon'ny fokotany. Faharoa dia olona mahay mamaky teny sy manoratra tsara. Ary ny fahatelo moa dia olona manana karapanondrom-pirenena. Ary ny fahaefatra dia olona vonona ary maneho ny fahavononany ny anatotosany ny andraikiny sy ny asany amin'ny fanisana mpifidy ao anatin'ny tsy fitanilana sy ny tsy fiandaniana eo amin'ny sehatra ara-politika. Nanamafy hatrany ny teo anivony seny fa tsy andraikitry ny seny sy ny voamera izay ajoro irery ihany ny fanamafisana ny mangarahara ny lisym-pifidianana ka ahatongavana amin'ny lisitra madio. Manentana ireo antoko politika sy firaisamonim-pirenena ny seny mba samy homana
ka andray andraikitra ihany koa fa tsy ho mpitazana fotsiny. Toy ny fanao dianiona nanokana fotoana sy niona tamin'ireo malagasy mpila ravinahitra tany Gabon. Ny filohan'ny fanavozana nandritra ny fandalovany tany antoerana ny farany herinandro teo. Ny fantohan'ny dinika tamin'izany ny mahakasika ny fikonan-doha-pirenena ka nilazan'ny filoham-panjakana fa afaka manao fikonan-doha ihany koa ireo malagasy any Gabon ary angonina ny fakan-kevitra rehetra. Ankoatra izay dia nanipiteny koa ny filohan'ny fanavozana fa tokony ametrahana konsily ao Gabon araka ny fitarainana sy ny fangatana nataon'ireo malagasy ao antoerana. Ahafahana mamany olana arataratasy sy pasiporo izay manahirana azy ireo noho ny tsy fisian'ny masoivo ao antoerana. Ny farana omaly moa ny dian'ny filohan'ny fanavozana tao Gabon ka niazo avetrany any Nigeria ny tena ny taoriana izay. Miaradia amin'ny fitsidiana ao Nigeria izao ny mpanolontsaina avo ny kolonely Rapanarivo Thierry sy ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Robert Manga Radonirina Luka andrasana ny akony dian'izy ireo any antoerana. Fa tafiditra ao anatin'ny fandaharan'asa ny ministeran'ny fitsarana amin'izao ny fitsidiana ireo fonja manerana any Madagasikara. Hoy ny ministra tompon'andraikitra Fanirisoa Ernaivo. Fitsidiana izay mikendry ny ijerena akaiky ny zavamisy eny anivon'ireo fonja sy hainona ihany koa ny aiaha sy ny filan'ireo voafonja ary ny ampiasan'ny fonja raha ny fanazavana hatrany. Tato baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sasiny ratsariny tahiriny aina. Voamarina ary voaprofa ao ambony zany ministry ny fitaterana teo aloha Ramonjavelo Valérie fa tsy araka ny vaovao ny paritaka tamita mazotra antserasera nilaza fa efa nampandosirina ny tenany. Mbola ao amponjy izy ary nanameloka ireo tsao sy vaovao disiniely sy fanakorontanana saim-bahoaka nandritra ny fitsidihan'ny ministry ny fitsarana ny fonjabeny Navaratrano isabotsy lasa teo. Nandany filazana fa nanome volany ministra sy ny mpiara-miasa aminy ihany koa ny tena ny rano filazany. Voaajany zoma olona sy ny zony fiarovana ho ny fanamafisana. Kasika ny tsao na ny filazana amin'ny Facebook zay nisy nitatitra hoe tsy eto Madagasikara, tsy eto Avaradrano ny tenako dia araka hitantsika zao hoe nisy fitsidinana nataony manapahefana eo anivon'ny ministèren'ny fitsarana zay tariny madame ministra dia eto ny tenanay araka izay koa hoe ny filazana hoe nisy vola nomena tamin'ny mpitondram-panjakana ny madame le ministre sy ny misy mpiara-miasa dia lavoko tanteraka zany tsy marina ny fanitsenat zao zay fa fanaratsiana dia samby victime daholo zay anatin'izay dia manameloka tanteraka ny filazana ny fizarana sy ny fanomezana vola dia tsy misy efa telo volana ny fisian'ny tenako eto dia zay mbola miandry ny rano misy efa ny enquête efa natao dia ny mbola miandry afaka mitondra tsara ny fiarovan-tenanao ianao oui miaraka dia miaraka amin'ny mpisolo vava nefa mifandray dia miaraka amin'zareo zany hoe manao anazy zany dia araka lazaina hoe ara-dalàna tsara zany hoe fisotro ny petra dia mbatana ohatraka hoe misy afiangana zany. Tafiditra ao anatin'ny fandaharan'asa fitsidian'ireo fonja manerana any Madagasikara izao natao izao hijerena ny zava-nisy ny fotony sy hanoana ireo olana sirian'ny voafonja sy ny mpandrarany fonja hoy ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Ernaivo. Izay dia tehiteny foanatrano asa dia mino loatra izay zatra tenena rehetra anatin'ny Facebook fa satria misy ny olona izay te anakorontan-tsaina fa ilaina ny mijery ireo fonja rehetra izay napetraka eran'ny Madagasikara ny mbola betsaka koa ny fonja izay mbola hotsidianay androany moa zany dia ararotina ihany koa ny mijery ireo izay olona voatazona ety mba ahitana ny fomba fiainana zareo sy mitondrana ihany koa izay afatra mety tinapitaina aminay aty amin'ny fitsarana. Ankoatra ny teny amin'ny fonjabe Navaratrano nanao fitsidiana teny tsy hafa ihany koa ny ministra sy ny mpiara-miasa aminy. Nanaitra ny maro tao anatin'izany nahita ny horonan-tsary fohy nisy ny kolonely Patrick Rakotomamonjy izay lasa mitondra beki. Raha ny fanazavana dia vokatry ny fisamborana nahazo azy farany teo no antony nahatonga ny fitondrana beki fa tsy hita ao am-ponja. Efa namonjy dokotera intelo ary efa manaraka fitsaboana ny tenany amin'izao. Ankoatra azy, nijery fotony fepetra sy ny fomba fitazonana ary ny toe-piainana ireo voafonja teny antoerana ny ministra mba ahafahany manamarina ny tena zava-nisy sy mandreny fepetra mifanaraka amin'izany raha ilaina.
tsara zany ohatrany culture mazava tsisy an'izany fitsaboana nefa le tena marefo mihitsy marefo ny tena izy ara-jainy olona zay raha mamile lehibe olona papa zay de papa zay misy fanajana be voarainay zay dia mirary fahasalamana ao anareo ahitanyrary ny any ao ampitainay aloha ny mikasika ny procédure hoe ho accélérena mba handeha aingana fa misy pitsopitson'izay tsy maintsy arahana moa io a da amizay nareo mba afaka mitondra tsara ny fiarovatena anareo a eny amin'ny audience fa hitanareo zao fa tsy hoe maty zany misy nakozan'izany fitraponana mandeha any fa ihany koa ny vatapika koa fa naninona ianao no mitondra bekiny amle arrestation dia manjary dokotera ve atao efa intelo zay dia samafotony maminy dia saitolomera dia te mananjonareo a ho tsaboina raha marary aza misalasala mihitsiny a mangataka fitsaboina raha ilainy zany a rehefa nafaranay a reo mpiambon'ireo hoe raha mila fitsaboina raha mila dokotera spécialiste raha mila cardiologue mila ny dokotera zay tsisy atao amin'ny fonja dia afaka natsona le dokotera na ianareo no entinany raha ohatra ka tsy dokotera raha ohatra ka fitsaboana tsy ahafahan'le dokotera makatỳ nanamafy ny minitry ny fitsarana fa mbola maro ireo voafonja lehilahy miandry ny fotoam-pitsarana azy ka ampahafantariny ireo tompony andraikitra raha-pitsarana voakasika izany mba handraisana fepetra aingana sy ahafana manafaingana ny fikarakarana ireo raharaha mbola miandry didy laha raha mpamiaina ny fanajana ny zon'olombelona fa nafianganana ny fitsarana ary ny fitsarana manakaiky vahoaka miezaka mampiatra ny lalàna sy mitadiny rary ny ana dia miezaka ihany koa mitandro ny maha-olombelona ireny voafonja ireny ary ao anatin'izay humanisation de la détention izay no mahasarotiny anay amin'ny ataontsika hoe fomba fitazomana ny voafonja ka tsy anekenay ny sanatria fanitsakitsahana ny zony raha ohatra ka misy zany raha tsy iviny voasambotra teny bypass ny ariva ny 1 aprily 2022 lasa teo colonel Rakotomamontsy Patrick nentina ny teny fiadanana ny tena ny aloha ny itondrana azy avy hatrany teny amin'ny fonja be ny tsafa anisan'ireo fanjikan-dalàna ny enjehana azy ny fikasana moa ny filohany fanavaozana tsy mbola niakatra fitsarana ny tena ny sangefanisy ny dity famposamborana azy na afana nandefa azy teny amin'ny fonja ny tsy afa mbola mandeha ny fanadiadiana momba azy ka orin'izay no iakara ny fitsarana Iramonja Velo Valery ministry ny fitaterana teo aloha kosa dia voatazona amponja vonjimaiky ny avaradrano nanomboka ny 9 martsa lasa teo kasika ny raraboina 777 lasa tany Iran tamin'ny taona 2022 vesatra ny ampangana azy ny fanararo tampahefany kolikoly ary famitsimbola andrasana ny toy lafomba vao afatanteraka kosa taorin'ilay zaza telo taona hita tao Beroroho dia nanambara Isoza Fulgence filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara fa mbola misy zaza varira iray vao 9 volana tsy hita-popoka hatramin'izao araka ny antotanisa voaray dia olona varira miisa 13 no maty tao anatiny 7 taona farany mitoy arak'izany ny aiahiny amin'ny fisina tambajotra matanjaka ambadiky ny famonoana ireo olona varira ka amafisina ny antso amin'ny fanamafisana fiarovana ireo olona varira manerana nosy raha ny fanazavany tato bavao ny Narcisse Karazafy sarisindratsary ny Aniaro Tanjona nandritra ny enim-bolana voalohany ity taona 2024 ity olona manana toe-tena varira 8 no nisy nakankeriny aka ny enina tamin'ireo ny maty iray mbola tsy hita-popoka izay zaza 9 volana ary ny ray avotra somatsara atao anatin'ny 7 taona izao manodidina ny 13 ireo olona manana toe-tena varira namoiny ainy raha ny fanazavana nomeny filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara ny taona 2024 misy 5 ireo tranga fakanakeriny ka 7 no namoiny ainy ny 13 raika amby 20 ny tranga ary 5 no maty ny 14 ny tranga 12 no maty 15 ny tranga ary 3 no maty mitovitovy avokoa na faty ireo olona variry ireo raha ny fanazavana na tapado na tsy hitany masony misy 70 ireo olona voaroroy tamin'ny tranga farany teo izay nafatesana zaza varira eritaona sy tapany ary vao omaly dia nisy nandraona indray ny fianakavian'io zaza namony aina io manoloana an'izay fandraisana ndraiky zay dia tsy manaikitsika fa mbola tsy ampy tanteraka ilay satria raha tsy hijeritsika fa omaly inge dia efa nisy indray fandrahonana ho an'ny fianakaviana mitiky zany fa misy bras de fer ngeza be ho an'ireo tambazotra manao asa
ratsy ny famonoana olona varira sy ny fitondram-panjakana dia eto ihany koa izay anivo fikambanana amin'ny teny mitsapa ny hery vahoaka ihany koa ry zareo reo ka anitomako ny sain'ny mpiarabelona sy mipiraitan-drazany andao iraisaina andao irahina fa tena tsy vita mory ty ady ty matoa ny olona manana fahasahinany goavana ohatran'ireny manaiky ny heriny koa izy fa misy olona koa ambadika an'izay tena miaro azy manoloana andraitrandray ka raha resahantsika hoe inona ny fepetra nanay tena zava foana hoe tsy ekenay ny fitsarana andreo raharaha reo any efa nisy kosa nefa ny fanapa-kevitra fa dia hotsaraina any tsy toa dia ampidirina any tsy efa avy hatrany izy 20 manada hatreto mbola tsy fantatra mazava ny tena ady tombokotrika ny fakana-keriny sy ny famonoana ireo olona varira sy ny antony ilany azy tsy any atsimo ihany fa saika manerana ny Madagasikara dia mitaintaina avokoa ireo olona varira sy ny ankohonany no mafisy ny filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara nefa fa tsy embotra amin'ny ady atao izy ireo na dia efa hinatra amin'ny ainy azy satria fandriam-pahaleman'ny olona varira no tanjona. Io no aditsika zay le hoe andao ifanampy fa tsy mora ny azahoantsika izy ampaniraka fa raha resitsika amin'ireo 20 manadao reo ka tena fantatra fa dia nandray anjara mivantana sy ankolaka daholo dikany bila mafimafy ny karazana pression afahantsika mamoaka hoe izy ny tena mpaniraka ary tsy atao alohantsika dia vola azontsika lazaina mbola tsy mivoaka izay anaram-mpaniraka izay nanidina ifotony tany izay niezaka mitrandraka mety misy ihany mipista fa mbola anatiny mifanampy tsika ao anatin'ny angom-baovao afahantsika mamoaka ny anarana hoe izy moa ny tena mpaniraka ka raha fantatra mpaniraka dia tokony mivoaka ao anatin'ny fanadihadiana sy atao azy sy ny ankety atao azy inona moa ny akany an'ilay taova zavatra rongeny ao an-tsaintsika mazava aloha izy ninina lazaina fa misy karazan'olona eto manao pacte ary mampiasa vola be mihitsy mba azahoana an'ilay varira profon'izany dia ny tamin'ny telefôna sy message reny atoby sy apetraka ao amin'ny brampitandro filaminana aloha ireo olona varira amin'izao fotoan'izao ho fiarovana ny aina izy ireo vahaolana fo hiezaka ihany anefa izany satria miova tanteraka ny andavanandron'ireo olona varira ireo miantso ny fitondram-panjakana mba hijerakaiky sy faran'izay maika ity raharaha ity ny fikambanana albinos Madagasikara. Raha iresaka izay sécurité zay tsika tena sarotra satria na zaho miresaka aminareo rehefa mise en jeu sécurité efa araka ny teneniko izay hoe ty tsy afahana miaimitra ntsony dia ady satria izy ary ny ady ho an'ireo zazy ireo izy ny ady ho an'ireo zandry ireo fa tena hiafara hatramin'ny fahalasan'ny aina dia tsy afaka manaiky mora an'izao fa hiady hatramin'ny farany miresaka aloha izany ny fanapa-kevitra amin'izay sécurité zay dia nisy ny fandraisana andraikitra avy amin'ireo force de sécurité rehetra dia ny fanapa-kevitra faran'izay ataontsika hoe immédiat aloha izany dia zay zaza varira identifié dia raha azo atao aloha dia ampidirina any anaty unité na any brigade na amin'ny toerana anankiray mba hiarovana ny ainy aloha zay aloha izany ny zavatra farany maika dia manoloana an'izay nefa tsy ho vita mora zay satria sarotra olombelo loatra anareo ihany zay ireo sarotra no bifininao sanatiavina ohatra ny gadra any amin'ny toerana anankiray dikan'izay teny fitondram-panjakana zay ny ady dia tsy mora fa aseho koa ahoana politika anareo mifandriam-pahalemana ho an'ny manana toe-tena varira zava-poana ny ady ataon'ny fikambanana raha tsy misy fepetra entitra raisy na manoloana izao antso izay atao amin'ny olona manana toe-tena varira izao ho hiatran'ny fikambanana albinos Madagasikara. Vaovao ny trangam-piarahamonina raim-pianakaviana iray no namoy ny ainy sy nolerana zava-maranitra teo amin'ny kibon'ny aliny sabotsy fahinana ny volana jona teo atetsy ankoron-drano Andranomahery sy boriboritany fahatelo rehefa navoakitika fefina tokantrano iray tezitra vokatra izany ny fokon'olona ka nidoran'ny fokon'olona ny tranon'ireo mpivady izay nambaran'izy ireo fa tomponantoka alina karavany afo tanteraka efa eny amin'ny BC Anosy kosa ny raharaha amin'izao fotoana izao tonga terany toerana moa nisy olombavambahoaka ny boriboritany fahatelo androany nijery ny zavamisy mikasika ny fitazonana ny olona izay navandoza ny antsipriany izay Narcisse Karazafy Sarsindratsariny niaro tanjona atrantsy. Tovolahy misy tantelo ny aran'odina no nahavoasaringotra fefy azo iray voalaza fa teo ambony tatatra teny Andranomahery akoron-drano no tapahin'ilay tovolahy iray niarambony ho azy io ka nivoaka avy hatrany ireo mpivady tompontrano rehefa lasa nefa izy telo dia niantso vonjy izy mivady ary niverina avy hatrany ireo tovolahy raha vao nare izany notsindrin'ireo mpivady tamin'ny zava-maranitra teo amin'ny kibona nefa ny tovolahy iray nentina namody toeram-pitsaboana saingy tsy tanany ainy. Miala avy any le rahalahako zany ile niarambony io dia voasaringotry le hazo teto dia normal be izy voasaringotry ny hazo dia nitapahany le hazo dia zay natonga an'le olona tato amin'ity trano ity mivoaka zareo zay le bandikely efa lasa nody
dia après an'io ohatrany hoe niady mivady izy dia ny lehilahy moa tsy mahazaka an'izany hoe io misy olona miantso vondro hoe vehivavy dia miverina ry zareo le bandy kely avy ny saritiny hazo teto dia miverina ry zareo dia après an'iny a le bandy ka izany efa vonona ny amono mihitsy miaraka amin'ny fiera sisy sa hoe antsy sa hoe inona iny tsy haiko hoe tsy haiko mazava tsara fa vao nanao afasafasy zany dia nitsondrominy tamin'ny antsy etsy amin'itsy coin kely itsy dia le bandy moa zany ana izy zandrinay mbola nahatohatra dia mbola nanao raisaray tao ambadika tao a dia nanana avantage moa zany le bandy mbola nananindrona ny antsy ndray mandeha tsisy herintsony le anamanay a dia izay no nafaty anazy tsy nanaiky ny mpiaramonina sy ny mpiray vodorindrina tamin'ilay tovolahy fa nangataka ny anolorana azy ireo amin'ny ilaina vandoza nodoran'izy ireo ny trano sy ny moto an'ilay tovolahy namonina faty olona ary nitota eny amin'ny trano lehibe iray tsy lavitra teo izay voalaza fa avany ilaina vandoza ny torabato sy ny orakoraka tonga tena ntoerana ny mpitandro ny filaminana sy ny solombavam-bahoaka ary ny délégué ny boriboritany fatelo nandamina ny raharaha alina nanamafy ny solombavam-bahoaka tamin'izany fa tsy jerena tavan'olona ny fandraisana andraikitra ka nampiakarina ny raharaha tena anivo ny mpitandro ny filaminana any amin'ny PCR apitso makasika le volon'olona matapapady iny de zao le olona wa le olona wa eno ianao tsy izay rehetra no mijoro fa isika rehetra mijoro rapitso raha ny vaovao samihafa sy ny fanamarinana nataon'ny solombavam-bahoaka androany dia feny amin'ny BC anosy ireo voapanga amin'izao miantso ny mponina ny ranomahery ny tenany ho tongy efa tonga taty moa zay a dia efa nisy tompony andraikitry ny polisy pirenena chargé de l'enquête nandray anay
ary efa ao anatiny ataontsika hoe fanatediana lalina zay olona rehetrarehetra voatonina ao anatin'ny PV sy zay olona rehetrarehetra voasarivotra ao anatin'ity raharahaty ry zareo amin'izao fotoana zao ary efa misy ihany koa ny olona voatazona ao amin'ny cellule zany amin'izao fotoana zao. Ny azo lazaina zany dia hoe na ny polisy nasionaly na ny teny anay dia tsy hitaza fotsiny amin'izao zavatra mamoetra sy vonoan'olona izao fa masimatoky zany mitohina ny tafankely indrindra ny ao amin'ny tanànany Ankoronana-Dranomahery fa tsy hipetra-potsiny izay tsy hitaza fotsiny fa anara-masoatra. Andrasana ny toy. Trangana tsy fandriam-pahalemana kosa mpivarotra avy nitety-tsena no robain'ny Jolamy Tambasy tao avaratsena Tsorono Mandidy ny alakamisy alina lasa teo. Manodidina ny 5 ireo Jolay ireo efa niandry tsy lavitry ny tranon'izy ireo fa vantany vao nijanona ny fiara dia nanambana basy avy hatrany. Lasan'ireo Jola tamin'izany ny vola maty rehetra nandritra ny tontolo andro, ny sakosy misy akanjo eny fa hatramin'ny sigara. Tato-baovao ny tantely Razana Mahefa MBS Tsorono Mandidy. Nahenona Pobasy indray teto andrenivohitra Tsorono Mandidy ny aliny alakamisy teo. Tokony ho tamin'ny 7 ora sasany. Tamin'ny fotoana io dia fianakaviana mpivaro mandeha mpitety tsena monina ao avaratsena no notafiana andeha Anjiolahy. Naratra vokatry ny daroka tamin'ny vodibasy nataony iray tamin'ireo Jiolahy ny zanakalahy ny Ramatora Vao izay nitondra ny fiara. Ny vola rehetra azo avy any amin'ny fitetezan-tsena nandritra ny 3 andro no lasan'ireo Jiolahy, niampy ireo fitafiana sy kojakoja fidiovana ary ny sakafo tanatina sakosy roa tao anatin'ny fiara. Izy ireo manko dia mitety tsena manana fiara mivarotra PPN ka mandeha mandritra ny 3 andro miala ny alatsinainy ary mody ny alakamisy mitety tsena amin'ny tanàna sy komuna rehetra any Andrefana sy avaratry Tsorono Mandidy. Isan'izany ohatra Ambatolampy, Ranomena, Tsinjoarivo 22. Voningadona teo an-tokotany anoloana ny trano fonenany nidina ny fiara Ramatora Vao sy ireo zanany dia ireo Jiolahy mitana basy, nanao saritava, miakanjo mainty, manao capuchon, tsy latsaky ny enda no nandray azy ireo. Nitaky ny vola, ny sitositona Ramatora Vao, ny ala latavitry ny trano sady nitaky ny amoahana ireo vola, manazava ny zavanitranga izy mianaka. Tonga izany avy any ambanivohitra dia mijanona teo an-tokotany dia tonga dia tsy voatava avoaka tao anaty tômôbila koa dia tonga dia efa niazakazaha zareo hoe nanambanam-basy hoe aiza ny vola dia tsy afaka nihetsika tsony fa tonga dia nilasa ny vola dia mbola meridente ihany zay aiza mbola misy any dia tsy zay hoe fa lasa namanareo any aiza zany dia iny amin'ny namanareo ino dia tonga zareo dia sasany lasa nasongo sasany mbola nanongotongotra amin'ny voloko teo hoe aiza mbola misy dia nitaritarisiny nakany amin'ny maizimaizina tany dia mbola misy amin'ny fahita teo izy dia mbola nalaindray ilay vola kely taty am-positra taty dia lasa daholo. Nisy vehivavy maromaro mpanasa lamba teo amin'ny bassin eo ampitan'ilay trano fonenana nisy ny fanafiana. Ireo vehivavy ireo no nanazava fa efa tsikatra izy ireo niodiody teo ihany ireo andian-Jiolahy ireo. Ireto vehivavy ireto niatrika sy nahita izany fanafiana izany saingy tsy afa-nietsika noho ny fahitana ny basy tsy latsaky ny roa teny an-tanan'ireo Jiolahy. Tsy nisy azo natao fa dia niatrika fotsiny ilay fanafiana ireo fianakaviana. Taorinan'izay vao niantso ny mpitandron'ny filaminana. Rehefa avy nanafika ireo Jiolahy hoy ny fanazavana dia nirotra nidina ny akandrefana ny anavaratra. Tamin'izany no nisy ray mpianakaviana tamina trano nolalovan'ny ireo Jiolahy nareny firodrodon'izy ireo tany amin'ny arabe gaga sy lina avy hatrany dia nitsilo. Nitifitra ny ray tamin'ireo Jiolahy ka avoteo amin'ny takolany ity ray mpianakaviana nitsilo ity izay mpivaro mandeha ihany koa araka ny fanazavana. Niatrika fijaboana ao amin'ny hôpitaly be moa izy ankehitriny. Asan'anareo mantsy eo matory dia ireo no nahita teo dia tsy afaka nanao ninina zareo satria le olona manana fitaovam-piadiana dia nijery fotsiny zareo teo. Anareo ty avaratseny ara
miaina anaty tahotra sy tebiteby ireo fianakaviana ireto ankehitriny satria maminavina izy ireo fa tao olona mahalala tsara azy ireo ireto jiolanan-afika ireto na dia tsy hita aza ny endriny koa manao antsoavo ho an'ny mpitandro ny filaminana sy ireo tompona ndraiky mpanjakana maizina sy tsy misy jiro ihany koa mantsy ny faritra misy azy ireo koa anaovany antso izany. Fa niparitaka tao amin'ny tambajotra serasera ny maraina teo ny tranga fitorahana sy fandrahonana mpanao gazety teo ampanatanterahana ny asany tany amin'ny commune Ankazondany. Tsy azo ekena hoy ny CTOJM ny fanakatsakanana ny mpanao gazety eo ampanatanterahana ny asany ary anaraka kaiky ity raharaha ity asianoana ny mpanao gazety rehetra hiara-ny sakatsakana ny CTOJM. Fanadiadiny Narcisse Karazafy sary Sindratsariny niaro tanjona. Anitaraina ny mpanao gazety iray noho ny fandrahonana natao taminy nandritra ny fanatanterahana ny fanadiadiana tao amin'ny Fokotany Analatsara, commune Ankazondany, distrikany Manjakandriana. Nandeha indro tany an-toerany Mamy Razafitsoarana raha ny fanazavana dia ny alakamisy sy omaly alahady nanao fanadiadiana mikasika ny raharaha fanesorana sy Fokotany tao Analatsara. Teny an-dalana rehefa ody anefa dia nisy nitoraka tamin'ny tapabriky ny ekipa ny alakamisy ary ny alahady mbola niara ny fandrahonana mivantana araka izao fitantarany Mamy Nirina Razafitsoarana azy izao. Le toerana moa zany tany Ankazondany district Manjakandriana eo an'le Fokotany Analatsara zay somary mbola misy alakininina kely andiana rehefa nody zay tamin'ny enina sasany teo nisy nitoraka zay aloha voalohany dia gaga zay hoe sao dia mba hoe tsy ne zavatra nitoratoraka nisy nitoraka an'izay fandroany dia niezaka zay nitsoaka nandeha mafy zay zany niala tany moto moa nandehananay niala tany lady inzay zay miverina tany nanao suivi an'le zavatra satria anao référendum maro zareo verina tany zay ny lady nisy olona santeny anay mihitsy hoe mitandremy ianao fa aty tanànanay ary tsy manana zoa akasary aty ianao zay mihitsy ny teneniny zareo taminay tao anatin'ny nisy favolombelona moa nibetsaka ny nahita teo atoerana ary ny olona miteny daholo le fokon'olona tsy mety ny zavatra nataon'le olona io. Manameloka tanteraka ny fandrahonana mpanao gazety anaty fanatanterahana ny asan'ny CTOJM raha naneho ny heviny manoloana ity tranga ity ary nambaran'izy ireo fa hanaraka akaiky ireo dingana rehetra ataon'ity mpanao gazety ity manoloana ny fandrahonana sy ny herisetra nahazo azy. Dia manameloka tanteraka zany ny CTOJM izay ihany koa dia miteny hoe anaraka ary anampy ny namanao mpanao gazety amin'ireo dingana rehetrarehetra zay ho tanterahany zany manoloana iny tranga izay niseho tao Ankazondany. Efa nisy anankiray fitoriana mpanao gazety tany Tuléar tany dia rehefa ohatr'ireny moa zany ny voalazany lalàna dia manatrika le fakanambavana ny CTOJM dia efa nandeha tany amin'ny cybercriminalité ihany koa ny CTOJM tamin'izay fotoan'izay ny ataoko hoe manaraka an'izay dingana rehetrarehetra ataony raha ohatra ka hitory le mpanao gazety dia eo akaikiny eo foana ny CTOJM zany anaraka azy sy hanohana azy amin'izay dingana rehetrarehetra lalovan'izay. Raha nanontaniana ny mponina any an-toerana dia nandiso io tranga io ny olona iray avy ao Analatsara Ankazondany izay nisafidy ny tsisy eo tarehy sy tsy alefa ny feony andrasana ny toy ny raharaha sy ny fepetra ho raisina manoloana ny zava-nisy. Zava-nisy dia tsy Andranomena kosa tsy afaka niditra ny asa ireo mpiasa ao amin'ny orinasa Afakaba iray teny Andranomena androany maraina nidy manko ny toeram-piasana. Araka ny fanazavan'ireo mpiasa dia androany no fotoanan'ny fanomezana tamin'ny mpampiasa fa andraisana ny karama izay tsy voaloha nanomboka tamin'ny volana janoary no makaty. Ny fanomezana tamin'izany nefa ny zava-nisy satria nidy ny trano fiasana ka voatery nijanona teo ivelany ireo mpiasa. Manamafy ny fitakiana amin'ny tokony andaovana ny karama n'ireo mpiasa raha ny fanazavana. Fanadiadiana ny Narcisse Karazafy sary Sindratsariny niaro tanjona atrany. Mpiasa manodidina ny 10 ao amin'ny orinasa Afakaba iray aty Andranomena no misedra olana nanomboka ny volana janoary no nakaty avokatry ny tsy fandoavana karama ara-dalàna ataon'ny mpampiasa. Araka ny fanazavan'ireo mpiasa efa volana maromaro no tsy nandray karama feno izy ireo ary raha sendra misy karama raisina dia ampahefatry ny karama tokony ho azo ihany no voaray. Androany ny fotoana ny fanomezana andoavan'ny mpampiasa ny karama gaga nefa ireo mpiasa fa nikatona ny orinasa ny maraina teo ary tsy navela niditra ny faritry ny orinasa izy ireo. Karama ndraisina tompoko tao fa tara foana dia misy kosa ny mpiasa voalohany indrindra aloha zany ray masinista tratran'izany fa za manana ny finition
dia nisy le masinista zany mody tapakandro foana dia tapakandro nefa ny tirena anatin'ny congé io noho ny vetivety kely teo tapitra le congé rehefa tapitra le congé tsy nananenatra mihitsy izy tonga dia manapaka le karaman'lek izy tonga dia 16 jours 2 jours d'absent 15 16 vadiko zao tratran'izany dia amin'ity volany ity mahay mitombo zay zavatra zay sans solde daholo koa amin'ny volana manaraka ohatr'izay foana zavatra misy tsisy tsony dia mipetraka le hoe katsaka anaty lapoaly satria tsy maintsy alamaitsy tsy maintsy tady hohaniny tsikelikely any tranony dia ho ravamaina dia ny tombontsoa nefa ny aina atao tanatin'ny 13 taona zany dia ho verve tompo mampalahelo zany zay mahatonga re mandre dia ity vola manaraka ty efa tsisy zavatra rarahireny intsony fa ny zoanay mihitsy zany tiany takina amin'izay fotoana zao hatreto olona roa no namoiny aingy tao anamin'ity orinasa ity ary ahina ho vokatry ny tsy fandraisana karama no nafaty ireo olona ireo akoatry ny tsy fahazahoana karama manampitrotraka ny sarany compte-ny banky sy ny sazy alaina amin'ny compte fandraisana karama mandray karama amin'ny alalan'ny banky mantsy ny akamaroany ireo mpiasa karatara na tsy feno ny karama dia tsy maintsy aloha ireo sarany sy ny sazin'ny banky ireo ny mpiasa koa nefa manana engagement be da be ao anatin'ny tokantrano ka noho izany zany zavatra misy amin'ilay orinasa efa nanomboka janvier volanjato aloha tsy misy knaps hosti ma zany fa nrirarira te fa nisy mpiasa koa fa nandoha vola tany amin'ny CSBD nandeha tany ka amin'izany zany amin'izao fotoana zao tsisy fivoarany mihitsy le orinasa vao hoe milendrika ka zay zany amin'izao dia miteny any mpitondra fanjakana ray manontolo ambara tokony tsirairay mamangataka zay hidina ty fotony mba hijery an'le orinasanay fa tena mijaly le mpiasa efa misy miantra manena efa firy zany maty tato amin'ity orinasa ty maty eo am-perinasa noho ny tratrany aretin-tsaina amin'ny resaka fahatarany karama satria ny antony avoaka ny tompotrano ny entana nefa tsy maintsy makaty ampiasana nefa ny vola ty tsy mivoaka tamin'ny volana lasa moa nisy 7 alina ny avansa kely nomeny tsy haiko daty ininy 14 iny 7 alina ny avansa nomeny kanefa ny 7 alina moa vita nininy voavoaka ny vavahady tika dia fitakin'olona trosa le mpiasa sokajiana orinasa mpamelikeliky ity orinasa ety an-dranomeny ity satria efa himbetsaka ny fampatsiahivana nataon'ireo syndika nandritra izay enimbolan'izay ampiadin'ny mpampiasa koa ny solotenan'ireo mpiasa sy ny mpiasa raha ny fanazavana nomen'ny syndika fisemami efa fantatra fa mandalo fotoatsarotra ny orinasa noho izany tokony ho nalohan'ny mpampiasa avokoa ny ampikarama ny congé ary ireo zo rehetra tokony hosotrahan'ny mpiasa mialohan'ny fikatonany miantso ny ministera misana ny asa araka izany ny syndika sy ireo mpiasa mba hijery akaiky ity raharaha ity satria tsy azo ekena ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa toy izao ny orinasa WKM dia efa fantatra hoe rehefa mandihy fotoatsarotra zany hoe ao anatin'ny fahasaranana ara-toekarena difficulté économique dia tokony regleny ny zoan'ny mpiasa ny karama ny ambina congé ny préavis ny indemnité de licenciement ny andraikitra efa ndraisan'ny syndicat fisemami efa nanao tamin'ny 2 volana ary efa nidiny fotony ny inspection fa sondray izy mbola manao ny atao zany efa tataomana onto zany ao amin'ny andiny 354 ny lalàna mifeny azy dia eto zany zay manaitra ny tompony andraikitra inspection du travail andray fepetra faran'izay entitra ho an'ny orinasa WKM tsy angina ary roso amin'ny dingana ambony kokoa ny randrana syndikaly amin'ny fiarovana ny mpiasa eo anivon'ity orinasa ity raha ny fanazavana nomeny solotenany ity syndika ity efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny mpampiasa kanefa tsy hita ny vokany hatreto noho izany andray andraikitra ary tsy emotra ny randrana syndikaly manoloana ny tranga zavatra rehetra mandeha araka ny atanatohatra daholo dia tsy maintsy hoe mbola efa mifampiresaka atao zany aloha ny lehibe sy ny solotena vitsivitsy tamin'ile fotoana le tenen'ny kamarady teo dia tsy hita mihitsy zany le tena fandraisana andraikitra fenon'le ampampiasa fa ohatrany hoe miraviravy tanana izy amin'le ataony an'le mpiasa dia lasa ohatrany hoe manao tsinja azy le na fanitsakitsahana zo ampiasa zo fototra maha-olombelona mihitsy zany tsy voahatra eo amin'ny niveau toeran'ny orinasa ao dia izay le anaovana an'le hoe fandraisana andraikitra dika moa zany hoe zay araka ny hoe misy mitarika zay dia mameany taritra zavatra enonay tamin'ireo zareo eto dia ampitany amin'ny lehibe iny dia avy eo manaraka amin'ny procédure rehetrarehetra fa araka le teny teo ihany tovanana le izy hoe tsy maintsy anjaina andraikitra ny anjara tanjify azy ny syndicat araka ny hoe mpiaro ny zon'olombelona sy ny zon'nym-piasa anay
nambaran'ireo mpiasa fa tsy eken'izy ireo intsony ny fanambaniana sy ny tsy fanomezana azy ireo ny karamany izay tampoka sasarany entsekilan'izany tsy hita ny fampiresahany ireo mpampiasa raha vao nahita mpanao gazety sy ireo mpiasa tonga tetỳ antoerany ireo teratany vahiny tompony ity orinasy ity dia nirifatra ny voaka ny vavahady tamin'ny alalan'ny fiarany vao maraina kosa dia feno mpitandro ny filaminana tetỳ antoerana raha ny fanazavany ireo mpiasa trano. Pejy ny fanatanjahantena no sady ako ny lalao intermédiaire izay nitanterahany mpanao gazety nampiseho firaisan-kina ireo mpiasa amin'ny Aino Vakijery ny sabotsy lasa teo teny amin'ny stade annexe Barea Mahamasina nandritra ny intermédiaire andiany fahadimy. Etsika ara-panatanjahantena ny arahan'ireo mpiara-miasa eo anivo ny tontolo ny Aino Vakijery no karakara ny fikambanany mpanao gazety ara-panatanjahantena. Norumbany ekipany Ilotsera ny larana voalohany teo amin'ny lalao baolina kitra raha ny fandona tamin'ny Drumin izay nisaraka atsala teo amin'ny fotoana ara-dalàna ary nisaraka tamin'ny fandakana ny Tirobi. Ny ekipany Orange Actu kosa no nahazo ny larana voalohany raha ny fandona tamin'ny ORTM tamin'ny isa 5-20 teo amin'ny taranja basketball. Ny faninana ihany koa tamin'ny taranja tsipikanety be izay nampisongadina ny ekipany RNM teo amin'ny sokajy triplette tamin'ny alalan'ny Mamra Zanakoto, Anjarasoa Alvololona ary Lionel Messi ka nandromban'izy ireo ny amboara. Mbola ny ekipany TVM ihany koa no nitana ny larana voalohany teo amin'ny sokajy doublette. Anisan'ny nampiavaka ity etsika andiany fahadimy ity ny fananana karaoke ka nahazahoany hery mpanao gazety ny radio feo ny vahoaka ny larana voalohany. Nanaraka azy tao ny Anja mpanao gazety ny Drumin ary ny larana fahatelo Injakarandry ao amin'ny dépêche informative taratra. Nandray anjara mavitrika tamin'ny iray anenkanjay ihany koa ny ekipany MBS Radio TV teo amin'ny taranja baolina kitra nahavelomboly ny zavabita nandritra izany satria na tsy nahazo ny fandresena azy. Zava-dehibe raha teo ny fanehoanany firaisan-kina eo amin'ny samy mpiasa araka ny vina efa napetraka hatrany ambolohan'ny fifananana tamin'ireo andiany rehetra. Maresaka avy any ivelany ororon-tany mahery vaika mirefy 7.7 amin'ny Mardre Frigidaire no namely ny faritra atsimon'ny Filipina androany alatsinainy. Ampolony no fantatra fanamoiny ainy ary anjaton'ireo naratra. Niteraka tsunami mahatratra 2 metatra tany amorontsiraka ihany koa ny fisian'ity ororon-tany ity. Saingy mbola tsy nahitana ny fahavoazana na ainana foy vokatry tsunami io hatreto. Ny Antsipriana izay. Nitsangana ororon-tany mahery vaika tao amin'ny faritra atsimon'ny Filipina androany maraina. Mirefy 7.7 amin'ny Mardre Frigidaire ny herin'ity ororon-tany ity raha nitatitra navoaka manam-pahefanana toerana dia olona 12 farafahakeliny no namoy ainy ary maherin'ny 900 kosa ireo naratra vokatry ny fahasimban'ny trano be sy ny fianjeran'ireo fotodrafitrasa maro. Ankoatr'izay dia niteraka tsunami nahatratra 1 metatra teo no eo teny amin'ireo morontsiraka manodidina anivon'ny ororon-tany. Na izany aza anefa dia laza ny tompona andraikitra fa tsy mbola nisy hatreto nitatitra momba ny fahasimbana na ny ainana foy vokatry ny tsunami. Nanambara ihany koa ny ivitoerana misahana ny fampitandremana mikasika ny tsunami any Pasifika 10 ora taoriana nisian'ny loza fa efa niaina be ny loza mety ateraky ny tsunami amin'izao. Araka ny fanazavan'ny Institut de Volcanologie et Sismologie ao Philippines dia ity ny ororon-tany mahery indrindra voarakitra tao Philippines tamin'ity taona ity. Tany an-dranomasina no nisy nivon'ity ororon-tany ity tokony 2.3 kilometatra atsimandrevan'ny tanàna Masim amin'ny faritany Sarangani ary 3.3 kilometatra ny alaliny. Hatreto dia mbola manainy amin'ny mety hitombony isan'ny fahasimbana sy ny fitombon'ireo traboana vokatry ny herin'ity ororon-tany ity ireo manam-pahefanana toerana. Dokosandray ararantsika ireo tranga afakely maneran-tany. Trondro-dranomasina manana vatana fisaka selatra lehibe ndre sy mitovy amin'ny ankamaroan'ny trondro satria ny taolany dia vita amin'ny cartilage. Ny masony dia eo ambonin'ny vatany fa ny vavany kosa eo ambanin'ny masony. Voasokajy anatin'ny vondrona siantifika antsoina hoe patoidea ndre any ambanin-dranomasina ny tena ahitana azy na eny akaikin'ny morontsiraka. Trondro mihinan-kena, mihinana biby an-dranomasina madinika toy ny crustacé, mollusque ary trondro kely ndre. Manao camouflage ndre mba hiarovany tena amin'ireo premby ahafahany miafina ny lokony mitovy amin'ny fasika, ny fananany vatana fisaka ihany koa dia ahafahany mipetaka any amin'ny varan-dranomasina.
ary ny fahafahany mandry ao anatin'ny fasika ka ny masony fotsiny tazana sisa ary mitsanona tsy metsika. Misy manatody ny ry sasany, misy ihany koa ireo ovivipara izay mialehibe eo amin'ny kibony vavy ny atody ary miteraka zanaka efa velona. Isan'ireo tsangambato mapesi-po indrindra ao Budapesta ny chaussure au port du Danube, eo amoron'ny renirano Danube akaiky ny Antemera Hongrois misy azy. Natsangana tamin'ny taona 5 ity tsangambato ity ho fahatsiarovana ireo tsisy anarivony ny vonoan'ny vondrona fasciste hongrois nandritry ny ady lehibe faharoa. Ahitana kiraro vy manodidina 100 isa ilay tsangambato, kiraro navelandreo ny aram-bola talohan'ny namonoana azy ireo. Tamin'izany fotoana izany dia noterena analany kiraro ny ireo olona nisamborina ny alohan'ny hitifirana azy ireo. Noheverina ho zavatra lafo vidy sy sarobidy ny kiraro, nasera tao amin'ny renirano Danube ny fatin'izy ireo avy eo. Maneho sy mampatsiahy ny habibina niantra tamin'ny jiosy tamin'izany vanim-potoana izany ireo kiraro vy ireo. Ankehitriny dia heverina ho mariky ny fahatsiarovana sy ny fanomezam-boninahitra ireo ny aram-bona ity toerana ity. Betsaka ireo mpitsidika ny mametraka voninkazo sy labozia eo ho fanehoam-panajana ireo ny aram-bonina. Tapitra ny fampahalalam-baovao tsika tompoko lahy sy tompoko vavy, mankasitraka anao naraka izany hatramin'ny farany, ankasitrana hatrany ny teknisianina sy ireo namana mpanao gazety niaraka nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara, veloma tompoko.